Rahabatsika rehetra manaraka ny televizionna malagasy indray amin'ity aliny fafito amby roapolon'ny volana jiona roapolo sy roa arivo ity ato anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro hatrany mikasika an'izay mety toetry ny andro izay ary andrafitra ny mety toetry ny androtsika ho an'ny rapitso dia ny aly izay malefaka aorian'izay kosa ho an'ny roa andro dia ny fandalovandrindrindrahona ato atsimon'ny Madagasikara no tena andrafitra ny mety toetry ny andro zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia hijanona tahaky ny tandroany ny maripana amin'ny ankapobeny fa tsy ahitana fiovana firy katramin'ny talata. Dia raha ny any an-dranomasina kosa dia milamina fa amin'iny manodidina ny tendrony avaratry ny nosy iny ny ranomasina no somary maherihery. Hojerentsika ary izay toetry ny andro zay ho an'ny rapitso maraina ary dia tahantsika fa maina manerana ny nosy ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny aorian'ny fizavan'ny andianjavona amin'ny ampovoantany sy amin'iny faritra andefan'ny nosy iny aty amin'ny faritra Naranjorofo sy Sava kosa no somary andraondraona izay mety rahanorana malefaka ihany amin'iny manodidina ny Maroantsetra sy Antalaha iny. Ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ary dia tahantsika fa saika ibalika amin'ny masoandro manerana ny nosy mbola mijanona mandraondraona hatrany ny Naranjorofo sy amin'ny faritra Sava iny izay mety arahana orana malefaka hatrany aloha an'ny morontsiraka ho an'izay faritra anankiroa izay. Mikasika ny vinan'ny maripana indray ho an'izay rapitso izay ary dia manodidina ny 1.20 ka hatramin'ny 2.20 ny ambany indrindra ary 1.20 ka hatramin'ny 3.20 ny ambony indrindra aty amin'iny faritra ampovoantany iny 9.20 ka hatramin'ny 4.20 moa aty amin'ny morontsiraka atsinana nosy 2.20 ka hatramin'ny 3.30 ny morontsiraka andefan'ny nosy mahatratra 4.30 kosa any amin'iny manodidina ny Antsohia iny. Raha misotron'izay indray ary ho an'ny alatsinainy dia mbola mitoetra hatrany ny andianjavona ho an'ny maraina amin'ny faritra andefana sy ny ilany andefan'ny ampovoantany manontolo iny mbola somary andraondraona ny faritra Vadivavy-Vitovonany sy atsimo atsinanana iny mety arahanorana malefaka hatrany izany ho an'ny faritra Nalanjorofo sy manodidina ny Maroantsetra iny fa ibalika tanteraka ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana moa an'izay alatsinainy izay ary dia manodididina ny 1.20 ka hatramin'ny 2.20 ny ambany indrindra aty ampovoantany ary 3.20 ka hatramin'ny 4.20 ny ambony indrindra. 9.20 ka hatramin'ny 9.20 ny morontsiraka atsinanana 8.20 ka hatramin'ny 3.30 ny morontsiraka andefana 4.30 ny ambony indrindra tahantsika zany amin'ny Mahajanga sy Antsohia hatrany. Ary mananantsika azy ary ho an'ny talata dia saika ho maina ny andro manerana ny nosy fa ilay rindrin-drahona mandalo kosa dia mitondra rahona aty amin'iny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana sy andro iny izay mety arahanorana ihany indraindray andrahona ihany koa ny faritra atsimo atsinanana sy Vadivavy-Vitovonany izay mety arahanorana tandrifin-drahona koa ny alina ho an'ireo faritra ireo mandrahondrahona hatrany ny tapany avaratry ny faritra Nalanjorofo ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana moa ho an'izay talata izay dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 1.20 ny ambany indrindra eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 3.20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany izay 8.20 ka hatramin'ny 7.20 ny morontsiraka atsinanana 7.20 ka hatramin'ny 3.30 aty amin'ny morontsiraka andefan'ny nosy 4.30 dia mbola voatazona any Mahajanga any ny ambony indrindra. Dia izay indray no vinan'ny andro afaka natotranao tamin'ity anio ity makasitraka anao indray ary nanaraka izany hatramin'ny farany manaraka indray veloma tompoko.